Raha mikasika ny fanatanterana ny fifidianana manokana moa dia samy manana ny heviny. Ireo mpanao politika ho an'Andriamatoa Lainiriko Jean izay kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza fa ilaina ny firosoana amin'ny fifidianana ahafahana mamerina indray ny fanampiany iraisam-pirenena, manohitra ny fanitarana ny tetezamita sy ny fanakorontanana ny fifidianana araka izany ity kandida ity ary manentana ny olom-pirenena rehetra hifidy ny 20 ny volana oktobra ho avy izao. Fanazavana ry. Jerena ny le budget fonctionnement tsika siana tena fasahirana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa hatramin'ny hividianana taratasy ara dia zay olona ataontsika hoe manandraharaha any amin'ny fanjakana ary mitondra taratasy ary tsy vitan'izay fa ireo mpiasa mpanjakana amin'izao fotoana izao na fournitira ho azy ary tsisy satria fa tsapatsika fa ny 20 na 70 sanjaton'io dia nisy fanampiana avy amin'ireo bailleurs de fonds mba hampandehanan-draharahantsika ka amin'izao fotoana izao hita tokoa fa tena mikorosofahana ny administration amin'izao fotoana izao ka tsy tokony hiandry ela tsonytsika betsaka mantsy ny mpanao politika betsaka ireo vonahazo seza amin'izao ro miteny hoe tokony halavaina ndray koa ty zavatra ty mba hipetrahanay elaela eto aoka ho jerevantsika ny vahoaka aoka ho jerevantsika ny firenentsika fa tsy ny fitiavatena ro apetraka fa hitatsika zao fa na ny karama ny mpiasa ara na ny recrutement ny mpiasa tsisy tsona amitsika miteny zao ka moa ve ny tombotsoanao manokana no tadiavinao ho jerena hahatonga an'izao tetezamita zao hitatra sa tena tombotsoany be sy ny maro potika ny firenentsika raha mbola hitatra ndray na ohatra mbola hikisaka ndray izao fifidianana efa nekeny rehetra izao pataritsika fa efa nisomiaviny ny feuille de route na ireo ataontsika hoe hanakorontana ny fandehanana zany élection zany na ny processus hialana amin'izao crise zao dia efa misy article ao manasazy azy ka io dia resabe fotsiny fa raha hanao an'izay izy dia ho tafiditra anatin'ny voasazy araka ny feuille de route raha hanakana an'izao processus efa mandeha amin'ny laon'izao ary zao koa tsara ho fantatritsika fa ny communauté internationale dia efa niteny fa raha miroso amin'izao fifidianana izao tsika dia hankatoaviny ny fitondrana zay tonga eo dia hiverina ndray ireo famatsim-bola rehetra zay nitapaka teo hiverina ndray ireny agoa reny dia hahazo ny asandray ireo namantsika zay very asa noho n'izao crise zao ka moa ve ny tombotsoanao no ho jerevanao sa ireo betsaka zay very asa amin'izao fotoana izao aoka tsika mba handinika fa ny firenentsika efa latsaka kady amitsika miteny zao miantso ny vahoaka rehetra ny tenako aza mety reberebena tsika aoka tsika hitaky ny hirosoana hakany amin'ny fifidianana aoka isika hiroso am'izay amin'izao fifidianana mitatra lava izao faoka mba filoham-pirenena zay hitanareo fa tokony hitondra ny firenena ty ro apetranareo eo tsy hifidy vola nareo fa hifidy olona tsy zay manambola ro tena zava-dehibe fa olona makotra hitondra ny firenena ka mahazo totsika raha fa tonga ny fotoana hiroso hankany amin'ny fifidianana